Onja ary ionja. Ndrema mifoaza aloha misy miantoantsovonjeo be any zany ianao hoe zany ahoana misy miantsovonjeo a zany ianao nge aiza zay miantsovonjeo misy feom-behivavy miantsoantso be zany ona miraikitra koza masoko zanga andao aloha jerena fa sao dia maty eo izay olona izay ohatran'ny mainty koa ohatran'ny feo an-dranivo mihitsy ary zany fa nisy inona ary any andao aloha hoany andana makany ianao aloha ka andao moa hiaraka fa zay indray ianao ka antrano ve zany ao veletiny ankizy rehetra io atao ahoana fantako mihitsy anefa ny akanjo sanao velona indray zao mahatonga anao tsy ety andeha eo e vehivavy ange zany miantsovonjeo an'izany zany ianao makany fa vehivavy ange zany mahamenatr'olona mory indrema fa aza manao an'io ianao any ivilany any zao tsisy vehivavy mivoaka zany fa lehilahy daholo mivoaka any ko raha lehilahy nge miantsovonjeo dia mba afaka mivoaka koa e tsy andao moa e andao fa tsika ianao nge miaraka e nga ianao mandeha rehetra mifona mandady ary jelinina aloha iandrotrano fa ny ankizy mampalahelo raha sanatria idirany dalo ato ka lasa zany fa eo ianao endraso tsara io trano io ao fa idiko ava ty anatiny mihitsy raha tsy nako hivoakany amin'izao sasakalim-be izao tena raha matoa sahasaha mihitsy ny olona rehefa ohatran'izao manakatom-baravarana manampiditrano izy indray no mivoaka ary aleo aloha tiako hidiny misy ty trano ty aloha mafy tsara ka aiza nalalana raha mitsipoditra indray izany indray maty atoko zay aloha pika ny tindray mandeha ty mafy tsara mihitsy izy zay ao zay ary aloha tohanako tsara trato mihitsy zaho mpangalatra izatsony no tafiditra eo ary aloha amin'izay verina tory aloha ka raha mbola mavesatra be zany masoko zany manao ve zazany sa misy mandondona ao marina mafy raha tsy efa mpangalatra zany iantsovonjeo ve sa ahoana lolo avy mafinatra ihany ka alao ato anaty aratiny Jema teo any Zelinina zany ie ho avy Zelinina ho avy ka aloha voako ty trano ty fa tiako nge ohatrany midy mafy be angana rangatya oka aloha fa mbola tsy voavoako tsara e tiako diso mafy loatra ny ko fa inona nataonao tato ay venao ihany efa adindray angamba zay nandondona teo ka za raiko to be mo iveriko faryzalam-pangalatra koko izy amin'ny malala dia miaiky anao ary ndrema raha mahita tory ao anatin'ireny mpangalatra dirangana sao dia misy miditra indray akoatranao ka aloha tonga dia idina aloha dia ny an-trano miresaka tonantonana zao ny olona matiny atsika fotony tao ivelany tao tena miala tsiny rery Zelinina fa tsy ahenoko mahitsy marina nanakory izy tany taritratra
de raha nivy any ve le niatso vonjeo sa ia? Izy mihitsy kay lasa tao aby ny kisoany zareo. Ndraikyako Ohatran'ny hoe bandy enda zany hoe nitondra basy. enda Fa efa elaela ary vao henony dia izay izy vao niatso vonjeo dia efa lasa efa tsy tratra intsony efa nanenjika tany aby ny olona. dia mba be laila mivoaka be tany sa dia hoe lehilahy daholo ny tany feno rerany tsy ny olona ary na ny tany efa izy ndrema. dia ahoana ozy ianao? Ao izy oa inona no teneniko amin'io? sy mba nolazaina hoe niasa alina izy fa ianao koa dia malala baraka dia tsy nisy naratra ka nga izay ny fanehatra tamin'ilay mpangalatra fa izany efa teneniko anao izany efa lasa ilay izy. Saotranao ihany aloha raha za aloha tena mihaiko tokana mialany ngamba raha zany tena mihaika anao aka mariny tena dia raha tonga atao amin'tika izany ny mpangalatra dia inona ny ataonao? trany efa nataoko mahafidiko nga izy tafiditra eo zavatra mifanoto rehetra eo efa najesikako teo abiko eo. Efa azo an-drano ny karamanaizy ndrema ary ny anareo nga mbola tsy tonga? Za saika vao hanolotra anao azy mihitsy ka ny anao ny tonga loko kay ie fa ahoana ianà mety kosa zaniko dia ahoana izany sao dia tonga dia miena ny ankizy aloha ny anjarany. zao alina izao ve atsika miditra maraina be indray rapitsiko mety koa loha satria ireo mbola matory tsika efa mitsatsika amin'ny voako ny trano alao tsoko vetivety ary dia ono ahy alohan'ny antsonao anazy antankelanao aloha hoe mba mandeha amin'ny tokony izy ihany ve ny filatanan'ireo ankizy ireo ny voly atao trano ato tsy hitako aloha dia olana hatramin'izao tena milamina tsara mihitsy. Tsisy zavatra mampitarina andry zareo ve hoe inona ny zavatra tsy ampy na zavatra ilaina ankoatran'izay zavatra ometsika anazy sa hoe ahoana? Mbola tsy niteny aloha izy hatramin'izao ka sady tsy kesenao koa ny tsy mipetraka trano mihitsy tsy avela ve ho tantanany ankizy any a? Marina tokoa aloha izany fa tsy hoe ary zareo ie tolotra ahoana neny a mba vikely nareo da vetivety zay ve ranga vizaka mba hoe mba atory aloko vetivety fotsiny fa misy inona ary asina izy sy fa natory izy zayko sa foazina vetivety azo tao fa zavatra resaka maika be tiako nga azo anaovana vazivazy loharoa tsoky vetivety izy ory asina iasina ahoana zay ko ve ranga dia rendrika sahadiko ndao fa dia daviny dada sineny ontsika aiza koa nga mba tonga aloha indray izy izany androany eny fa inona ho ny tadiavana atsika tsy haiko fa natsony fotsiny ndao hoany aloha nga efa natory ie za verineny efa reraka be ry dia izao rakizy a reto indray aloha ny vola zany a amin'ity volany ity dia atao voatra ny fanaovana azy ihany e nanahoana aloha ny tamin'ny farany teo e lamina tsara misy ambiny 25 000 zao le tamin'ny volana teo iny le izy ary zay efa nividianako fatapera sy karakara tamin'ny maraina dia tsisy ie zaniko sady izao laka izy mba afatra zavatra mba angatahako mba ataovy mandeha amin'izay tokony ho enty ny zavatra atao trano ato satria natonareo mena fahefana zany hitakana vola dia mamantoka ianareo da zahay aza mataotra ianao ry dada fa hiezaka arak'izay mba fantatry fa mety eo zay ie dia tokonareo manoratra amin'ny kahe ihany sa hoe ahoana moa fandehany ie manoratra fa misy indraindray tsy voasoratra ihany ary asina tao tsy miteny mihitsy sa ve ty atolotra e vary dada efa tena reraka dia aprimo tsara ny vola fa tsy te hahita zay ka hoe misy very satria ireny zany efa vola tonga dia ireny ampy antsika mandritra indray volana dia tsisy hanoloantsika anazy koa dia aprimo tsara dia afaka matory amin'izay nareo dara ohatra ka tena efa reraka fa hono ary dada sinina nareo ve zany ny fiainanareo dia tsy maintsy hoe ohatran'izao foana dia tsy mba hita mazava atao trano mihitsy nareo fa amin'ny firy maraina dia lasa amin'ny 6 alina zao nareo vao mba tonga aloha ka tsy karama ve zay ry tolotra za dia gaga
nga misy vola omena anareo ohatr'izao ary raha tsy mikaramo izay omena inonareo marina mihitsy izany reniny fa afa ihany le mba misy fotoana kely raha ny mpianakavy atao trano ane hita ao a sady erikaho izao efa ela be ritra mahita ny neny ve rangahy mba fantatry neny ve zao efa naina mindra zao izy tamin'ny maraina nga ye zany ve efa namindry ny efatra tao ambadika tao izy tsara kosa zaniko tiry tolotra le vola ary nenao aiza eo anaty portefeuille ko io ry tolotra ilay vitsy ambonin'ny bahut itsy dia ohatrina ny alainao sa tonga dia efa izy rehetra ie fa izy rehetra nao anaty portefeuille ka izay zany ry tolotra io meo any asina aloha fa izy no mitantana zao amin'ity volanyity ka etokomoka anjarako indray zao tena ohatry ny hafahafa le tolotra le fiainantsika ato ka hafahafa hoana korotada sy neny maraina tsy hita alina tsy hita tsika indray mbola sina mitatana an'ilay vola ka atao hoanako efa zay ny fomba nitondrany ny tokantranony hatramin'izay dia efa faliana zany ny zavatra misy a dia mba fanontaniana manitikitika aho dia mba ahoana zany ny karaman'izy ireo e karaman'izy mivady ie raha ny fahazahoako anazy aloha tamin'ny efa elaela ihany zareo nanao izay fandaminana izay a dia ampahatelon'ny karamany ny omeny antsika reny nga izany hoe ny samy mameny ampahatelony anazy zany zareo dia ny ambiny dia zany ny mavamakay ampahatelo indray a anokafana compte miaraka any banky dia ny ampahatelo-ny ohatry ny tazominy zareo any amin'ny antsika hoe makaiza na makaiza izay naovany azy a dia tena mahagaga fa zavatra ohatry ny tsikaritra fotsiny ho ary asana tato ato amin'ny vidin'ny mpiainana efa misaotra be ty a ie tady tsy ho ampy ihany any ilay vola meny zareo e ie tena marina aloha zany fa ono a le jirama efa tonga teo mbola tsy tonga ary taraiky be zany facture zany tamin'ity a sady aleo koa rangalo mbola tsy tonga any fa aleo tena amin'ity volanyity mividintsika le latabatra seza no marina mahampijaly ve rangah mipofo vary isaky ny zay mihinan-kanina zao hita vinona ohatrinona moa le latabatra seza nanontaniana ho iny 4 place sa 6 place sisy dia ohatrinona ohatry ny efatralina sy ray hetsy izy zay rangamba averina anontaniana any vetivety rehefa mandeha mividy loka zaleo rangaha tonga dia vidiana amin'ity mihitsy fa matara be a nefa ny raha efatralina sy ray zany ny lafo be dia niady varotra fa io ve dia tsy ho azo any amin'ny 7 alina na enina alina any aiza koa nisy tombona zavatra very sasaka ny olona ao atsehanao se zany ny ataony lafo be fa azonao vidiny atsasabidiny iny rehefa zara zao mba nieritreritra le mba moramora azona efatralina 5 alina reniko ka manjary miala amin'ny ratsy dia ratsiratsy aleo mba tonga dia le tsara asa anontany ihany aloha dia dio varotra raha ohatra ka mety fa mandana amin'izay aloha mihetsena fa efa ataondro amin'ny andro dia inona indray zany ny ataontsika loka androany jetindry ihany re mety daholo eny ary moa e aleo any de dia jerijereo le zazo aloha sao dia menjero ambony fandrinao fa matory ao izy a mba mitondra kely voankazo fotsiny parera hita ho ako ary hotsangana ianao mba hipetrako fenao indray ve rangano mipetraka ao any ao fa tsy maninona jereo zao mbola olona hiditra ao aby reo amin'ny sisiny eo reo fa inona moa zany nafaty an'le rangaha io toa ohatrany hoe nisy nandaroka hoe dia matoko
saiko hoe taiza fa ohatrany hoe nandeha avy any amin'ny alehany any izy dia alalina dia voadariko an'zalahy dia io maty io. tena efa ratsy amin'ny tany amin'izao fotoana izao. Zay ny amin'ny mampifarofy amin'ilay mandeha modialina io. tena marina. Sady le fomba mahatsiraviny ireny mihitsy nanaovany zalahy azy a. oui boaro misy fatsika. ohatra le any an-tanàna ve fa nga efa tonga aty amin'ny rehefa tany alaby ry Zelinina. Zahary zao mieritreritra mihitsy amin'ny asaly io hoe sao dia mba mety raha mba hoe mangataka mody aloha foana dia ianao tsy maninona lalina ary vao mody, ianao mba matanjatsaina. Sady hitako mijaly koa le ankizy. sy lolo ianao no miteny a efa vonona tsara ve ny zavatra ho teneninao. Aleko mieritreritra hoe mitanangady marina paraparivan'ny anja toy izay teny amin'izany fahafatesana izy tsy haiko izany ry Zelinina. orindrema ianao ne izao ny lehilahy. Ekeko fa lelahiko ahoana ny anaovako zavatra tsy haiko. Iza zany ny eritreretinao hiteny hatrany an-trano? Fa iza moa no ety afa-tsy tsika sy ianao. Ianao zany rehefa tsy za. Fa le rangaty ve adaly ka anao tsy fanao ve zany aminao e. Taiza teto ambony tany koa misy mpivady miaraka dia vehivavy indray no miteny. Kora miteniteny foanao dia iza nafabaraka tsika mianakavy any. Teniteny foana inona fa ohatry ny renitenen'olona rehetra ireny amina verinako. Izao aloha ny efa hitako mety ry Zelinina. Hitanao ataoko aloha ny androany a dia mba hitako izay ataonao dia mba mezaka manao indray amin'ny manaraka rehefa misy maty indray. Ndao aingana ary. Any ianao mandeha aloha e. Ary mitsatsaka amin'izay ary. Efa any a. Kaloha. Ie, ty amposaina ty. Ia. Ianao manolotra an'iny zany? Ieny e, tsy maninona fa le manolotra haiko ihany. Dahoary. Voadinareo tompoko. Reto zay tompoko. Miarabanareo amin'izao fahoriana manjohanareo izao tompoko. Ien tompoko. Ie, tonga eto moa zany izay mivady. Izay tsy hafa fa tapaky ngarain'ny tompokilahy Randrembovonjy. Randrembovonjy. Dia tonga eto anatrehanareo zany izay mivady a. Hamangy anareo. Tsy hita moa ireo olona fa arak'ilay fitenenana manao hoe ny varavarana voana ny raha manana fa ny fahoriana zakainareo samy rery. Dia zany i raha mizaka ny fahoriana. Dia tonga eto zany izay tsy hoe hamofotamandry akory fa tonga mba hiaraka iombona alahelo aminareo menakavy eto. Ie, mitondra an'izay voatsirambin'ny tanana moa zany izay hamanginanareo e. Mangina aloha. Dia ankoatr'izay moa araka ny fomba malagasy izay tsy hita ny mahamety azy dia mba misy souvenir kely atolotra ny mivady ho anareo ty. Ia, kelikely any izy ty tompoko fa dia ny fomanolotra no lehibe dia lehibe mba ho souvenir an'izao fiarahantsika io izao e. Ien tompoko. Arak'ilay hoe sombon-damba ho an'ny sombon-jara ny miala tsiny indrindra tompoko. Io moa zany tonga amin'ilay hoe rambon-damba ho an'ny velona sy solon-dranom-bary tsy masaka ho amin'ny maty. Izao mihitsy ilay tonga amin'ny fitenenantsika malagasy manao hoe ny avy aty na ho ny tsiramonina satsy ny inona moa ilay zavatra maniry eny an-tanimbary. Inon'izay? Beroberoka. Izany Endre izay olona misaotra anareo moa fa dia misahirana tokoa nareo mivady tonga aty aminay mampahery ka tsy sahirana izay ka. ny tenanareo moa efa tonga kanefa dia mbola narahanareo vola amin'ny karena ihany fa dia Andriamanitra manakariam-pahasoavana no amaly anareo mivady. Misaotra betsaka.
Eny tompoko. dia aza misosoka alahelo ntsony tompoko fa tsy hita moa fa arak'ilay fitenenana hoe ny faladia maro moa sapana natokana dia tsy maintsy mba antekelina ihany izay aloha fa efa iny aminareo iny moa vola dia ataovy amin'izay anaovanareo azy ihany fa nay ohatra mbola namaika kely azafady indrindra eny tompoko. Satry dia satry moa mbola hiaraka hipetrapetraka sy hiara hisakafo aminareo eto izay mivady nefa noho ny didy aman'andraikitra maro izay mbola miandry anareo dia voatery ngamba izay angata-dalana. Eny ary ao fa dia misaotra betsaka anareo e. Tsisy fisaorana tompoko. Mandram-peona tompoko. Amin'ny manaraka indray. Eny ary. Fa olona viay ary reny marina dia akotra tena kakarainy fa le tena tsara nahita ohatran'iny mbola nahita ohatran'izany a marina mafy mifamadika ambony ambany daholo ny tenin'izy mivady tekaka hoe raha ihany rehefa sendra le tsy mahay miteny aloha e. Taoko dada sy mamandry le tongotra reny. Ay ve dia mampalahelo rery izy afa baraka raha amin'olo-kafa marina fa soa ihany fa tsika koa. Hitako hatramin'izay ny hainako tsy nahita ohatr'izany. Tena marina. Dadabe reny any izy mivady fa miverina. Fa ahoana? Voahodinareo tompoko. O tompoko. Ndreto izay tompoko. Tsy hamangy fanoroantsony fa mba misy sera saika mba ho ataonay aminareo rery dadabe sy bebe raha mety a. Ny amin'inona moa izay? Io reny resao a. Efa nahazo vatapata nga moa nareo azafady indrindra. Mbola tsy vita ka. Razily zandriko iny matsy manana promotion na vatapata aho sao dia mba metimety aminareo fa misy ary manao commande ny sasany. Ka izay ve zany tsy voadiniana aloha raha izany ko fa ohatrinona ny azy? Eo amin'ny 3 alina eo ngamba raha tsy diso. Toko mora sady samitsika ihany. Eny ary. Sady be da be ao tokotaniny eo izao. Aleo fa anirak'olona ho any ary a dia ho hita eo e. Toko fantatra ao zily. Moatra tsy dia eo amin'ny 5 loatra angambany ko. Zily vatapata re. Kay ve eny ary moa zany aloha dinianay dia anirak'olona makany ara ohatra ka tapa-kevitra e. Saotra tompoko. Eny ary tompoko dia aza misosoka alahelo foana. Izandray ny bandina natotra ndry avy ny etsena iny tsy mazavazava. Eo fa teneniko alahy iny lesy ny banda miaraka amiko. Zany miaraka ahoana moa zany fanambadinga andry? Mbola tsisy resaka an'izany aloha fa mba miaraka e. Za matsy mbo gaga ka aza dia maimaika amin'izany aloha. Mbola tsy nieritreritra an'izay aloha hatreto fa ohatry ny olona rehetra mba miaraka aloha e. Bandy avy aiza hono izy iny? Saferia Tanambao ery. Ary le prise ve efa nentinao aloha sendra adino indray le izy dia tonga dia soloy e. Ny ampola koa vaky ao. Efa vidiko fa ndeha metaka azy mihitsy aho zao fa mba alao kely hoe le tournevis ao anatin'le commode ao vetivety aloha mba hampasiho anaty. Fa ny anona ho any zana lasa vilia teo a vaky le vilia bakoly ankiray vao mividindry iny. Za kosy Eny nefa dia mba lafo be riny vidianako an'iny. ka za sarangoto ny erika avy ato ariana ato dia za sady manasa vilia izy mando hoe hosoloana dia mitomany be a farany vaky hatramin'le izy ko atao. Dia ay indray zany ny ahitana vilia bakoly tsara tsy misy ohatry ireny intsony ingany etseny. Mahita foana kosa moa e. Fa hafa mihitsy ny qualité-any e. Zany e. Diso fanantenana indray aho tamin'iny. Ny indri koa izay vilia vaky dia akarary fo eo fa soloana rehefa mandray vola manaraka indray. Fa mbo araingana moa le prise eo maky jereko film fa indrindra mbola maneno.
tsy tonga de atao oka aloha mbola andeha anamboatra an'le robinet azy zao fa le rano misasasasa be efa ity azoko ty le anoloana azy de rehefa vitsy zay amboariko le prizy le prizy loha ranga vonjena fa misy film Barbie iny ranga mba mandeha eo zao rehefa avy eo de taraiky indray aleo aloha le robinet fa hiakatra be eo indray ny jiramahatsika vetivety fotsiny io de vitako endrasy vetivety fotsiny ainganary fandehana andreto lambanjazy reto aloha nefa ny asa tsy misy dia inona koa ny dikan'izany tsy hitariko efa hevitra tapaka ny ako moa izy koa mazoto be sady tia anana izy mamy fa ngaha moa ty fiainana ity dia vita amin'ny fitiavana fotsiny ka zay le teny amin'ny baiboly hoe fitiavana lehibe indrindrako aza dia manany ihany ianao ry Paoly tena marina zany mitedava aloha asa zay vao miroso amin'izany fanambadiana izany fa ianao lehilahy amelim-bady aman-janaka dia ahoana izany nefa n'izy efa tena tia anana iny efa niteneniko izy hoe alaiko vady ka na tia azy ianao na tianao izy fitiavana izany tsy mahavoky dia inona zany ny eritreritry mamy izay efa niteneniko anao izay hoe mitediava aloha asa zay vao miroso amin'izany dia aiza ny ahita asa zany zao za ty tsinitsinina ka inona nefa aloha mamaiky eritreretin'ny lahy raha hanambady lahy dia mitombo ray indray izany ny sarotra-tsika dia inona no amelomana ny zanak'olona mena sakafo sy loka iziko mo mieritreritra hoe raha tsy very zay ny kisoantsika angambany mba nilamina ihany ty fanambadiana ityko na izany aza aloha aza dia manao sain-jaza ary Paoly ka izany tsy hiverina tsony fa no avy aloha banjina dia inona zany ny atao mama ny antsika koa verina foana zany efa hoe mitediava asa koa tsy mahita hoe hoaiza sa anao dokera zay asa hitanao any aloha ataoko dia zay antanitany namana sy zay metimety azy any dia tsy maninona zay ataoko any efa tsy mangalatra fotsiny zay ataonao any fa na izany aza dia mora kivo ohatran'io dia tenenina ve zany izy aloha sa mody dina fanina fotsiny ny fiarahana elo ny tena tsara dia tapao mihitsy ny fiarahana aloha fa aza amin'izany ho dina fanin'izany fotsiny ka sao dia andratra fon'olona amin'izany ko hivaly amintsika eo nie zay ary sao dia iny ihany koa ny anjarako zao noho izy ry Paoly ny fanambadiana izany anjara ka raha sitrapon'Andriamanitra hoe ino no anjaranao any aoriana any dia ho tanteraka ihany engany ay ve nao ihany asina yes da ahoana Paoly petrapetra aloha ie za somary maimaika ihany zany mamanareo nga teo tsy ao izy fa lasa mivoaka anatitra n'le zavatra niteneninao maly le vola niteneninao anamaly fotsiny atondriako aty zao fa maimaika ay saotra be fa zao loha hoe ohatra ny ela be indray vao mahita anao anie dia zay sady hoe dia andeha vao tamin'ny fakomaly tsika sy ianao mifankahita ka raha ny tiako dia isanandro tsika mba miaraka foana sady izany hoe tena faly be mihitsy ary ny ampinananao glasy miditra restaurant tsy hay tena mbola tsy nahita an'izany mihitsy ary sao dia mba le glasy sy le mandeha amin'ny restaurant kosa ary nitiavan'ny Paoly anahy tena tiako amin'ny foko rehetra ianao zany ary mba ny fitiavanao anaty ao ohatra n'inona tena tiako be ohatra ny vola ianao laiko foana isan'andro
Zany ko raha mahita vola zany dia lany avy tsy dia za zany ao. Tsatakaloko an'ilay tena volako kosa nefa. Indray kosa e, tsy hoe mbola tianao mihoatra ny vola za e. Ay, ao ary moa e, tiako be ohatry ny akanjo indray ary e. Ho anaovana foana tsy misaraka amiko mihitsiny. Dia raha mahita vaovao indray zany ianao dia atakalinao indray ako. Ka mitovy ihany na vaovao na tsy vaovao ilay akanjo anaovana foana e. Tsy azo antoka zany ny fitiavanao anahy fa atsipinao fotsiny eva tota. Eo ary moa fa ataoko hoe tiako ohatry ny vary indray ary e. Hoaniko maraina atoandro hariva isan'andro mandra-patapitry ny taona. Tsy makaleo mihitsiny. Zany konoana antsika tany amin'ny restaurant reny ianao paty no hohanina nefa za mba miteny hoe vary hohanina. Ka any an-trano nge ho Paoly efa vary foana ve dia efa mbany amin'ny restaurant ve aho dia mbola hihinana vary koa. Eny ary. Andeha amin'izay aho Paoly fa raha niresakitsika dia mandra-parivon'ny andro tsy ho tapitra eto sady bedin'ny tolotra aty aka. Eny ary dia aza dilo ilay crédit dia mba ampitombohy kely fa ny telonjato vetivety kely dia lany. Eny ary moa e. Ie, so dia mba tsy mety ihany ty programantsika ity e. inona tsy mampety azao e. Tsika vehivavy indray ve ny anao nodingana voalohany angataka ny zazalany e. Ka iandry amin'ny Paoly zany ha? Iandry amin'ny Paoly? Izy raha tsy rototra mihitsy na dia ny kely ary. Ka na izany ary mifamototra amin'ny zavatra tokony fanaon'ny olona ny zavatra ataontsika e. Amin'izao fotoana izao rindrema tsisy an'izany mandeha lôzika izany intsony ny fiainana. Samy manao izay mety aminy, samy manao izay hitsiny lohany. Fa rehefa hoe milamina ny fiainana dia izay ny zava-dehibe. Misy fahamarinana any ilay lazainao hoe ny antsika vehivavy saripady tsy taitra izy tsy haiko na amin'ilay anarany koa hoe Paoly ny tsy maharototra azy nefa ny ohatran'ny tsy lôzika ilay izy tsy haiko aloha e. Sady mamenatra koa ny rindremy miaraka eraka n'ity vazamototra rehetrarehetra ity efa ataon'ny olona resaka eto tanàna eto manala baraka mihitsy. Dia aminao zany tsika indray no rosony vodiondrany amin'ny zareo. Ka inona moa ny olana rehefa tsy hanao izy? Ny solo tsakarano, ny solo tsakarano inona fanganony lehilahy matsakarano zany? Ny solona tanàna fitanàna angady sa inona daholo ohatran'ireny nataoko taminao reny dia vakesika indray zany nanao an'izany amin'ny zareo. Tsy problème zany, nga fahotana mafaty be zany. Eny e, fahotana ve moa fahotana fa ady zany ary isika nge tokony hidiram-bola amin'izao amin'izany zavatra izany nefa isika indray ve no tsy kotiana intsony zany fa mba jereo fotsiny nge paozin'ilay Paoly kely iny ve dia hanam-bola manakory ha? Fa zany efa mifankatia ilay ankizy dia tsy mety intsony ho afa-baraka tsika. Eny e, hiezaka andresy lahatra ny saika any aloha fa ohatran'ny raha mijery ny fanaon'ny olona aloha ny antsika miavaka. Izao fotsiny zany ny teneniko anao hoe na resy lahatra ianao na tsy resy lahatra za efa tapa-kevitra ka io na andeha anakirery ary za koa raha angaty efa zatra mandeha rery impiry moa ny avelanao amin'ny raharaha ohatra izao e. Kalma ianao aloha za nge tsy miteny aminao hoe tsy hanao izay zavatra hitanao fa mety e. Izao fotsiny fa mba manititika ny saiko fotsiny ilay izy fa rehefa hoe izay no hitanao fa mety ataontsika izany ko sabata fahasoavanao ny zanakitsika nge. Eno ary ndrema valy teninao fotsiny andrasako aho hoe eny na tsia dikan'ilay hoe eny na tsia dia hoe andeha na tsy andeha fa za zany tsy maintsy mandeha. Eny rery Zelinina malalako andeha tsika andeha za mividana ianao valopy dia itsika daholo zany nanao ny fombafomba rehetra aloha am'tindray mitoraka ity. Inona moa ny olana? Dia ahoana ny pikabary zany? Tsy mila pikabary zany io. Fa iza ny pikabary? Za tsy mahavita an'izany efa fantatrao ihany tsy anjaranao zany fa za miasa saina amin'izany ianao miaraka fotsiny tsika dia izay. Eny ariko rehefa misy voninahitra dia miara-mahazo fa rehefa misy fahafahambaraka dia anao rery.
mety akanjo ty totoa sao dia mba mety aminao. Aiza? Hito hoe tsara Ahora hoe jerena? blouson cuir. Tsy mety amiko tongoka. Sady akanjona tanora be riveko. Ohatrina zao tony? 5,000 sy 2 alina fotsiny. Tony ngery totoa 3 alina. Tena tsy manam-bola an'izany kizay a. Ary rafidiana ho amin'ny Paoly. Ka izy nga zao ao? Sa afaka miandry asa ary ndry dia andraso izy? Dia ahoana ary izany? Sa alao hiandry amin'ny Paoly eto ary? Ary misy vahiny totoa ireo tokotanindreo a. Misy zany? Ohatra ny dadan'ny tolotra sy ny mamandreo sady mihaingo be. Zany ve? Tena izy marina. Fa ninona ty nga reo? Reo any ohatra n'olona mitapitapy zany. Mitapitapy ahoana? Aloha manaraka izay resahako fa raiso ilay olona. Ndana ary ampandrosoa aloha e. Fa misy inona ary? Ary sao dia mba misy olana ary ny fiarahan'ilay ankizy. Ampandrosoa kiloa. Manao ahoana nareo tompoko? Manao ahoana ianao? Mandroso hony. Ie. Manao ahoana Ranivo a? Manao ahoana nareo? Salama ve Ranivo? Afaka mipetraka ve? Mandrosoa dia mipetrapetrako. Mindala tsara eny ve? Tonga ty aminareo ihany marina. Tonga ty ilay andro nandrasana. Fa ahoana moa izay fa ohatran'ny tsy azoko anie ny ahatongavanareo ohatran'ny tsy mifanao fotoantsika. Izay indrindra. Tsy mifanao fotoantsika fa niandriandry ianareo ihany izay amin'ilay resaka e. Dia tsy tonga moa nareo dia hoe aloha hafainganina raharaha izany dia tonga aty aminareo izay mba hanatanteraka ny fombafomba amin'ity resaka fanambadiana ity e. Ny fanambadiana mantsy saro-padika dia alao arahana tsipiriany fandehany rehetrarehetra. Ohatra mbola tsy azoko aloha hatreto ny fandehan-javatra. Raha tsorina izany ilay izy Ranivo dia izao a. Misy fomba fitentsika malagasy izay manao hoe very ondry manara-tatatra. Ka rehefa latsaka tatatra ihany dia alao manararoatra amin'ny sakapiriny. Vao may tsy azoko ny tianareo tenenina. Tonga iseho re izay Ranivo a. Izay ny fohy indrindra angambany. Iseho ahoana fa angamba tsy ny zazalahy no miseho fa ahoana nareo indray no iseho? Dia misy an'ilay fomba fitentsika hoe miandry amin'ny Paoly e. Niandry izay fa tsy hita Paoly dia tonga izay. Ka ny ankizy anie mbola tsy vononako inona ary no andehananay any aminareo e. Ranivo a. Tena vonona dia vonona tokoa ny ankizy fa ianao ny tsy mahafantatra. Paoly ary tsy miresaka an'izany akory atoko ahoana ny tsy hafantatra ahoana. Fa nga moa Paoly tsy eo? Lasa mivoaka any izy. Dia ahoana izany rangahy a? Miandry amin'ny Paoly? Tsy miandry azy tsika fa tonga dia arosoy ny raharaha. Ity izao efa vimbiniko ity ny valopy. Izy ity. Orlanitro. Fino ty valopy be nentinao avy any? Fa nga moa tsy rehefa valopy dia mety daholo sady mba ito ingany hitako hoe mba metimety satria mba lehibe ohatrany koa ilay fifankatiavantsika e. Tena mitonantonana manala baraka mihitsy. Ianao mihitsy izao manala baraka fa tsy izaho. Dia efa io re no eo dia efa... Taiza koa mbola nisy valopy ngeda be otrotony anaovana fisehoana. Fo re Mamanivo. Lozanareo mifamaly eo koa moa fa tsy ny zavatra tokony atao no ataoko. Ieny ary. Atolotra izany ty valopy ty ho anareo mianaka. Sao tsy tadidiko intsony ilay zavatra saika teneniko teo. Efa ho daholo re ny zavatra rehetrarehetra mahakasika an'izay fadifady sy ny karazana efa nakambanay ao anatin'io daholo e. Izy ity moa tompoko tsy nosoritsoritana ohatran'ny ny soribaton'ilay jamba? Ny soribaton'ilay jamba e. Fa nataonay bango tokana ohatran'ny niragasina ambanitsena e.
ka tonga dia mivoamaso ny rom-pitsirina. dia io re zandra anivo a raha eso ampitiavana fa tena fonay zany tena fempitiavana manolotra azy ho anareo dia mahereza indrindra sady ity zany tonga amin'ilay fitenenana hoe na dito vita ny fafinaretana azy e. Tena ohatrany sadaikatra be amin'izato resakareo mivadika. Sa ve ianao malaina amin'ny ikambanany ankizy? Zao aloha ny anainge dia izay mahatsara sy anorinan'ny ankizy tokantrano no tanjona aranivo sady ny tsy abe depansanareo koa e. No misy ohatr'izany indray aiza indray e. Valiko ihany aloha ilay teninareo hoe malaina tsy hoe malaina fa iza moa ny hoe alaina ny ikambanan'ny ankizy fa ty fihetsikareo androany ity no ohatrany hafa kely amiko. Raiso ny vola aranivo fa vola efa tonga eto tokantrano indray ve ho ahilika? Eny ariko. Ka hono aloha e. Omenareo ve izy sa tsy omenareo aloha? Tena marina raha hitako izay avaly an'izany teninareo izany. Iranivo a izay ary zao saika tonga dia hoe akazy hitondra azy hodiko izay izao miprogramanay io. Alao izy loha tonga eo e. Ka raiso aloha ilay vola ary so mivadika indray ianao rehefa tonga iziko. Sady aza sy nieritreritra re ranivo fa samitsika mianakavy ihany a. Eny ariko. Minitra fotsiny aloha ry dada Sineny aza mbola mandeha aloha fa misy resaka kely izay nge efa ho tara rehefa mifiry zao vetivety fotsiny aloha fa tsy milamina mihitsy tsika raha tsy mazavy ty fa misy inona ka ny amin'io bandikely io. Bandikely ahoana ary tolotra fa i Paoly vinantolahanange io e. nareo tena manala baraka mihitsy zao danse io tsy an'le olana e. Nareo zao tena fataon'ny olona resaka any amin'ny Facebook ihany mihitsy hoe dada sy mama nytolotra nangatabady dia maninona amin'izay le zavatra atao tsisy mandeha amin'izay lohany sy tongony mihitsiny. Sisy mandeha amin'izay lohany very tolotra tonga ato ilay zanak'olona ka maika koa fa zao tsy raha tsinitsinina dia amin'izay koa dia le zanak'olona lehilahy indray no alaina makaty. fa inona no nataonay tany amin'ny ray aman-dreny tsy raha za mbo gaga. Tokony mbola isy soratra tokony mbola isy mariazy raha izany ny ilaina. mandeha milamy moatra ny tranondandy io e. dia miteny ary dada Sineny atery-mody any io zanak'olona io fa tsy mila an'io amin'izay koa le izy a ka milaha ohatra ny jery tele eo maraina parivany andro ve ny ataony atao tenenao zany dia ny tsy fitiavana azy ny be dia be. sao dia mba mialina kosa ary tolotra e. tsy mialina aho fa le zavatra ataonareo mihitsy ny tsy norme zay nge efa lehibe mahafatana ny tokony ataonay ry ka zay koa mba lehibe mba misaina ihany koa ny mba mandinika ny zavatra mety sy ny tsy mety e. zao noho izy ry tolotra dia dava ianao vady dia mba manambadira izay ny problemanao. Za ve ianao koa nefa mihoatra ny tokony izy ny taonanao e. aza hodikodina amin'izany moa aloha ny resaka e. fa rehefa tsy androky nareo mivady a dia za mihitsy no androky an'ilay bandy io. Zay le mahavoatsika izay rehefa mena fahefana kely ny tantana dia lasa ianao indray no tady feray aman-dreny. Inona ny idirana mitantana n'izany zavatra teneniko izany e. ary raha izany koa ny toetra ianao ry tolotra manomboka izao a tsy mitantam-bola atao tranontsony ianao ohatra ny lasa mivadika any aminao mihitsy any fahefana raha izany e. tsy rahako rangaha zany tanareo manao zao letsy a fahefana mitantam-bola mena ihany lahy fa tsy fahefana gide zavatra tokatranao tsy akory mazava ka manala baraka ny zavatra ataonareoko faraparanako miresaka maike asy zay a izay efa lehibe mafantatra ny tokony ataonay fa mitandray matsara ala fa raha vao misy fahavazana io zanak'olona io a dia tsy miala amin'la zay lasa e. ary alak'olo ty mba mifaza teo amin'izay ry Paoly bandikely ka milatsy aniny tsy aninona fa atory sy jery televenina ka nan'la tany nda nasa sao reo vilia reo any anylahy manomboka izao raha vao tsy manao rarana dia tsy mihinana.
Tolotra, ahoana avilo lesy mba hampio kely any isaka n'ity frigidaire ty fa maloto be ao ambadika ao tsy voaisako ty a. Paoly atsona Avy moa fa tsy io indray nareo fotsiny mivadinareo e. tsy vadiko izany io fa ny adalany dada sy neny mibetsaka. Kay vary Avy amin'izay moa aloha ampio a. Inona tsara zany vavandry izany asina? Izay nisy e. Za nga nieritreritra nanambady akory fa ry zareo ny tonga dia nitonantonana nakanao tany amin'ny mamanareo taniko. Izany ve ny omponao iasina? Tena vehivavy tsisy ilaina azy ianao sady tsy vanina. Tsy naposika ianao mihitsy ny havitan'izany. Izany izy ry Paoly ary efa tsy matady dia andana mody. Vita amintsika eo tsara zany. Fakahitsika sy ianao manomboka izao zany. Eh, Anao tia tsara velatsy amiko fotsiny. ary aza mba nianabaviko nanaovany lahateny tsy voahevitra eo a. Tsy vanina tany an-tranonareo nga izy. Ka tsisy idiralalahy zany fa zino mifamaly fa ina ny diralalahy miresaka ny vady sady niady mivady zany tsisy idiralalahy koa. Vadinao tay za e. Vadinay avy any amin'ny neninay mamanareo ny teaka natany koa raha izay tianao fantatra. Ry zareo izany fangaha za nandeha tany. Sady vola kely koa tsy mahavidy ninina koa ny meny ny mamanay tany. Kredy azy tsy voavidinao. Te amelaka be zany a. Zay kredi 300 vao veronako zany na Efa beda be ny lasa. Sy vola kely tsy aniny koa ianao vavabeo eo. Ary kay zany elahy mihitsy koa zany nahatonga ny lokanay tato ny afiafy be mihitsy ny fanahilitra ny asina tany amin'nahy daholo ny vola. Tsy tia amin'ny forcé azy ko izy ny tia amin'ny mianako. Vola dala tompo ko tsy raisiko aty zany. De miteny an'lahy tsy mamerina nyity fanitelo ny fanonefan-tsony a. Miala tato elahy zao de zao. Malala teny gasy ka tsy malala. Saranga ty tsy hiala. Na inona ataonareo na inona. Mba malalatsy ty na ry Paoly a. Efa za zao tsy tia mbola mifisika ihany. Ka tiako mipetraka ato hoe voko be ato sady miadana. Lehilahy tsy filana. Mialala teo masositra. Ay. Malaiza ny azo an'lahy. Tsy Avelao makaiza na ty zany. matako. Ay ty. Ary ianao koa ke tena mahavita mikasitanana. Ahita lehilahy ianao manomboka izao. Jereo no nanaovanao ny tianadahako ariko. Maty raha mbola metrika mahery farany eo Paoly a. Fa misy inona ato e? Inona zao zavatra misoato izao inona? Sao naovany izy mianatana. Teo tao mikorotana be amin'olo ambany ny trano. Nareo ty tao maratra. Fa ino zao tolotra? Zao ny vinantolahanareo e. Tsy azoko mihitsy ty. Fa inona problème mao ry Paoly? Zao foana naovany ato. Zao aloha miteny aminareo da tsy tsara ny kasikasikana ny zanak'olona aloha. Fa amin'ny zavatra hitako hoe mety aoroniny atanao aloha ry Paoly de alao ianao ateriko mihitsy aloha mody mba tsy isin'ny olana. Zay mihitsy ny fahendrena. Mangina aloha. De ala aminareo da io trano io fa mandrapiveriko eo milaminao ohatran'izay ny alako teo io. Raha tsy adinika amin'ity telefonina ty mety efa mifamomisy maty nario. Mandamy fanola vao miala teo Paoly. Mangina ho aorony atanao ry Paoly aorony. Andao tsika andeha. De anareo da miandry ahy eo. Mbola resaka mitony atsika telo mianaka De zany mbola tsy nisakafo. Azo alamina zany andao iaraka amiko de any ivelany tsika misakafo any amin'ny hôtely. Aingana. Saika raha ratsy ny zavatra teo iny a. Aiza ve rangako. Ny tena sady efa potika tsy nisy ny fananana tato an-trano. Saika ny gadra ihany koa. Le mamany Paoly ihany koa rangaha tena ratsy saina ihany rehefa tena ataoko ny konto ka. Izy indray no nitory. Amin'izay vola be ohatrin'inona ny nangatahana. Enjana mihitsy reny. Adalanareo ihany inge. Adalanareo kosa moa izay ry neny fa nareo ange nandeha nangataka azy tany za tsy vonina akory. Ny tena tsara tokony tsy fanometsiny e. Ka zay mihitsy ny matsiny ry dada. Zao tapahako ny teninao miala tsiny ianao mihitsy aloha zany ny disoko voalohany indrindra. Fa ahoana mihitsy amin'ny maharay-pianakavinanao ianao zany manana andraikitra ngeza be ato anatin'ny tokantrano aloha voalohany. Zay aloha de marina. Amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsiny zany ianao tokony ho fitaratra ho tafinay. Na ny mitatam-bola mitantara le tokantrano azy efa mijaly mihitsy zay mena da. Tsy hitany intsony zay loha sy tongony iza mena tsimo iza mena varatra. Tena miala tsiny fa tsy vitako tsony fa ianao ry dada mandraisa andraikitra.
raha azoko tsara nge zany ry tolotra ohatry ny zany indray no omenareo tsiny e atsitonareo aty ankodolo ny rehetra nefa tadio tsara fanreninareo mihitsy ny bezizo nefa nandresy lahatra azy aza hoe za hoe aiza nisy hoe tsika manana ny vehivavy indray dia angataka lelahany amin'ny tokantrano misy anazy zavatra tsy mety nge zany fa mifamototra ka ianao tsy mijoro amin'ny maharay-pianakaviananao tompo-kevitrako dia io izy lohana zavan'izay fa tsy haiko ka eny ary re zany a manaiky fa aloha dia lolohaviko samy rery hoantsy fetezan'ny fiainantsika hatramin'izay reny ny atao hoe rano raraka tsy azo zairina tsony sady zao koa ny teneniko amin'ny dady mba ho amin'ny vavaka fa rehefa tsy ampitenin'Andriamanitra ny olona ohatrany tsy mandeha amin'izay izy fa manaonao foana mihitsy sady ohatrany mitapitapy zany ohatrany tsy hita izay tena fandehany nge mandeha ihany rehefa le fety rendry ka izay le tsy mety hafa mihitsy le hoe miaina amin'ny tenin'Andriamanitra ianao dia Andriamanitra mampianatra anao ny lalakalehanao fa lasa manao ny tsy fanaon'ny olona dia zany zao ny lalakombana fa lava loatra ny resakareo ne zao aloha ny tena zava-dehibe averina amin'ny loniny amin'ny lozika mpiainana mihitsy ny fiainantsika mianakavy atao tokantrano i dada mipetraka amin'ny ray-pianakaviana loham-pianakaviana azy neny ny tokony tantam-bola sy andamina ny resaka fandehan-javatra tsy pirena atao tokantrano izay telomena dahalo hipetraka amin'ny mazanaka anay hita ho tena eny ary renareo teo